Tanteraka kosa indray nomboka raha-pitso sy farana ratsin'ny zoma avy zao nietsika salon de l'étudiant spécial rentrée janvier tsy amin'ny site Ambatonakanga moa no izorany zany ary misy hatrany nitolotra vaovao. Ny salon de l'étudiant ty spécial rentrée janvier ty zany 2014 dia tanterahana etsy amin'ny site Ambatonakanga ny faharoa amby roapolo fahatelo amby roapolo ary faefatra amby roapolo ny volana janoary avy zao zany hoe raha-pitso alarobia zany dia mifarana ny zoma. Io zany dia hetsika anankiray noentina indrindrany hanomezana fahafam-po ireo ray aman-dreny sy mpianatra izay mitady fianarana izay mbola tsy tafiditra zany tamin'ny volana oktobra ireo ankizy ho afaka baka. Dia io no fotoana anankiray ahafahan'ireo fianarana ambaratonga ambony tsy miankina ireo manolotra indray ny fidirana zany ho an'ity taom-pianarana 4.4 5.4 ty. Izy io zany tanterahana etsy amin'ny site Ambatonakanga manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 5 ora hariva tsy mijanona zany ny atoandro. Ny tena mampiavaka azy amin'ity taona 4.4 ty dia ny fisian'ny fianarana izay le atao hoe e-learning, zany hoe afaka mianatra ianao manao fianarana ambaratonga ambony fa tsy makany mpianarana zany fa amin'ny alalan'ny internet, zany hoe formation à distance zany fiantsoana izy io, vaovao izy io ary anisan'ny ampisehoana voalohany zany amin'ity taona 2014 ty. Misy toeram-pampianarana 12 eo moa zany mandray anjara ao anatin'izy ity, ahitana filiera maromaro ihany azon'ny ankizy safidianana tsara zany anoizana fianarana ambaratonga ambony ho an'ireo izay voafaka baka tamin'ny taona 13 Ny guide des études et formation 2013 ihany koa moa zany dia ho hitantsika mandritra ny salon etsy amin'ny site Ambatonakanga amin'ny alarobia avy zao. Izy io zany dia misy vente promotionnelle, zany hoe alefa amin'ny prix antsy amin'ny isan'andro na ahitanao azy eny amin'ny librairie sy ny maro isan-karazany ary mandritra ny ty 3 andro ety amin'ny site Ambatonakanga ty ihany no ahitana an'io guide 2013 navoakan'ny mois de juin io, fa ny édition manaraka moa zany dia amin'ny volana oktobra indray no ahitana azy ka ozy izay hoe amin'ity zany no fotoana ahafahana. Izy io moa zany dia boky kely anankiray entina ampahafantarana ny ankizy ny atao hoe répertoire izy amin'ny teny frantsay ny fianarana ambaratonga ambony rehetra eto Madagasikara, ahafahan'ny ankizy mahafantatra ireo institut, université sy grandes écoles ety amin'ny sehatriny tsy miankina zany mampahafantatra azy ireo momba ny zavatra azo atao mazava ho azy aorian'ny baccalauréat any. Manasa antsika rehetra ray aman-dreny mpianatra ihany koa izay mbola maniry ny hanohy fianarana amin'ny ambaratonga ambony zany, tsy mametra taona izy io fa misy ny salon spécial rentrée janvier 2014 izay ho tanterahana etsy amin'ny site Ambatonakanga manomboka rahampitso alarobia 4 ny volana janoary ka hatramin'ny zoma ho avy zao zany amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 5 ora hariva. Marihana fa tsy misy ny vidim-pidirana ary ny misy zava-baovao maro zany amin'ny resaka ny formation ho atoro antsika mandritra ny fotoana io.